mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faleminabantsika rehefa malalatra ity asabotsy fa 9 ny volana aogositra ity ny voalahatra ho mofinainao antsika dia ny taratasy ny soatam-Paoly ho an'ny Romanina toko faefatra andiny fa 17 ka hatramin'ny andiny fa 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy lalàna fa fahamarinana amin'ny finoana no nahazoany Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao izy. Fa raha izay amin'ny lalàna no mpandova dia efa foana ny finoana ary efa tsy nitsinona ny teny fikasana. Fa ny lalàna mahatonga fahatezerana, fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikan-dalàna. Koa finoana no andovana mba ho araka ny fahasoavana ato ny teny fikasana ho an'ny taranaka rehetra. Tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany fa ho an'izay amin'ny finoan'i Abrahama koa dia ilay razantsika rehetra. Araka ny voasoratra hoe nataoko ho rain'ny firenena maro ianao. Teo anatrehan' izay ninony dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantso ny tsy misy toy ny nisy, ary na dia efa tsy nisy nanantenana aza dia nanantena ihany izy kanino mba ho rain'ny firenena maro, araka ny voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao. Ary satria tsy mba nalemy finoana izy dia nihevitra ny tenany izay efa ho hatrany maty, fa efa tokony ho 100 taona izy sy ny fahafatesan'ny kibony Sara, ary tsy nianahana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy, fa nampahery ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra, ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy ataoko, dia nisaina ho fahamarinana izany. Nefa tsy ny azy ihany no nanoratana fa nisaina ho azy izany, fa ho antsika izay hanisany izany koa dia isika izay mino ilay nanangana ny Jesosy tompontsika tamin'ny maty, izay natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fa maila belarana momba ny fotom-pinoana ity resahan'i Paoly amin'ny Romanina toko faefatra ity. Fampitahana, fanehoana ny mahambony ny finoana eo anatrehan'ny lalàna, tsy fanamahivanana ny lalàna fa fanomezan-toerana ny finoana. Ny finoana no mahampinompino. Ny finoana no maha-kristianina ny kristianina. Ary dia ny asehon'ny Paoly ary amin'ity Romanina ity dia ny finoan'i Abrahama. Ny 9:20 hoentina mampahery anao, ary satria tsy mba nalemy finoana izy. Ary satria tsy mba nalemy finoana i Abrahama. Ndray maka isika nanazava fa rehefa miteny hoe finoana isika dia misy karazany anankiroa. Ny anankiray dia ilay finoana rafitra, na ina azo lazana azy, ilay finoana izay aseho amin'ny fanekem-pinoana, ilay finoana fanambarana pahabe maso hoe zao no inoko finoana zany, hoe za dia manambara pahabe maso fa za dia mpino, za dia mino an'Andriamanitra ao anatin'ny fanekem-pinoana io, na confession de foi na déclaration de foi, ao anatin'izany rehetra zany dia maneho ny finoantsika isika. Fa ny endrika faharoa ny finoana dia ilay hoe tsy hoe mino fotsiny aho fa misy Andriamanitra, tsy hoe mino fotsiny aho na manaiky fotsiny aho fa misy Andriamanitra, zava-dehibe zay, fa miaina koa ilay finoko, zay ny faharoa, ilay fiainana ilay finoana zany, tsy ny fanekena ny fisian'Andriamanitra ihany, fa fiainana ny sitrapon'Andriamanitra, ny fiainana ny baikon'Andriamanitra. I Abrahama dia nino fa nisy Andriamanitra. Fa ny digana faharoa dia izao,
abrahama nanaiky zay sitrapon'andriamanitra na zay nasain'andriamanitra natao ireo anakireo de tsy misaraka mihitsy ary dia amin'n'ity andininy fa sivy folo za entina mampahiry anao ty dia hoy paoly manao hoe tsy mba nalemy finoana i abrahama tsy mba nalemy finoana i abrahama le dika teny a dia azo amboarina na ny maromana kokoa azo jerena amin'ny fomba anankiroa azo jerena amin'ny fomba anankiroa ny voalohany a de izao ny teny nanoratany paoly azy zany hoe tamin'ny teny grika dia hoe ary tsy mba nalemy finoany abrahama dia tsy lay finoany abrahama loatra no nalemy raha toa ka jerena de azo dika hoe tsy mba nalemy tao anatin'ny finoana i abrahama zany hoe i abrahama mihitsy zany no tsy nalemy tao anatin'lay fijoroana vavolombelona azo dika amin'ny lafiny anakiray an'izay izy io lay resantsika teo hoe lay confession de foi na lay déclaration de foi na lay fanehoana amin'ny fomba hita maso ny finoana de tsy nalemy tao anatin'izay izy tsika mantsy a rehefa ohatra ka manambara pahabe maso ny finoantsika na mijoro vavolombelona ny amin'izay inotsika ny amin'izay arahantsika de zao ao anatin'izay finoana izy hotsika vavolombelona zay dia mety ho mandalo zavatsarotra isika mety ho malemy isika de hoy paoly manao hoe abrahama tsy mba nalemy tao anatin'lay fijoroana vavolombelona ity ny inony andriamanitra pahary andriamanitra fitiavana dia nahajoro izy tao anatin'izany finoana izany fa misy tsy mahajoro anatin'ny fiangonana misy malemy eo anatin'lay finoana zany hoe malemy eo anatrehan'ny fijoroana vavolombelona mora menjera mora solafaka mora miemotra mora miala mora mifandao misy malemy ao anatin'lay fanambaram-pinoana ao anatin'lay zavatra inona ny finoana io tsika za manaiky fa mino anjesoa mpamonjy atsika isika mino ny famelan-keloka mino ny fiaina mandrakizay mino ny batisa mino ny sakramenta fanasan'ny tompo fiainana miaraka amin'andriamanitra zay le inona fa izao ndraindray tsika malemy ao anatin'izy io ka tsy sa mijoro vao ozongozonona manao hoe nareo tokoa ve tena mino fa mitombona amin'ny batisany zaza ohatra de malemy zany tokoa ngamo nareo ve tena mino fa fanelahady ny sabata fa tsy sabotsy de tena malemy ao anaty lasa malemy ao anatin'izay ko mety hoe zany tokoa ngamo fa i abrahama dia tsy mba nalemy tao anatin'ny zavatra zay ninony tao anatin'ny zavatra zay nijorony zay ny heviny voalohany raha toa ka jerena amin'ny teny grika dia izay le izy hoe ao anatiny zay ny voambolana ampiasain'ny paoly ao zay no ampiasain'ny paoly ao hoe tsy mba nalemy tao anatin'ny zay ninony izy na tao anatin'ny finoana izy fa nydika teny faharoa zay somary nantikany ny vulgaty azy ny vulgaty a de dika teny alaina tamin'ny septante teny latinina ny teny latinina zay baiboly nosoratan'ny saint jérôme moa fa fampiasa koa izy amin'ny amin'ny fanaovana ny heviteny tahaka zao dia mazava be indray ny azy dia manao hoe tsy mba nalemy finoana zany hoe tsy abrahama nalemy fa tsy mba nalemy finoana etenon ifirmatus este fide zay ny teneniny ato manao hoe etenon infirmatus est fide zany hoe tsy finoana infirme ny finoana ny abrahama tsy finoana infirme zany hoe tsy finoana ataovy hoe ketraka ny nazao teny infirme moa infirmitus moa am'teny io amin'ny teny latin io nazaona teny hoe infirme amin'ny teny frantsay zany hoe tsy finoana malemy tsy finoana tsy azo anterana ny finoany abrahama tsy finoana mandringa ny finoany abrahama tsy finoana zay mety ho karazan-drazana hoe sampotrampona mihitsy aza ny finoany abrahama raha raisina amin'ity famaritana nataon'ny vulgaty ity zany hoe tsy abrahama ndray zany eo ny malemy hoy ny vulgaty fa izao tsy hoe abrahama ny nalemy fa ny finoana koa de tsy nalemy zany hoe finoana azo anterana finoana madio finoana salama tsy mba finoana mifangaroaro tsy mba finoana mitady infirme ka mitady tena na mitady zavatra fa mitady fahitana vo satria raha infirme de milaza zavatra hoe mandringa milaza zavatra hoe tsy tanteraka milaza zavatra iankinana
ka mitady tohana mitady tehana izay mety hoe mitady fahitana mitady fanaporofona sy ny sisa tsy mba zany ny finoany Abrahama fa ny finoany Abrahama de finoana salama finoana mahajoro tsara dia hoy Paoly manao hoe izany finoana zany dia tokony ho finoan'ny taranaky Abrahama rehetra mpino itsika zany tsika rainy mino Abrahama eto Paoly amin'ny Romanina toko faefatra dia satria raha itsika rehetra Abrahama de zao manaraka ny finoany Abrahama isika ka voalohany tsy alemy ao anatin'ny fijogona vavolombelona isika tsy alemy ao anatin'ny finoana nefa koa de zao koa faharoa tsy anana finoana malemy na anana finoana sampotsampona na anana finoana mifangaro na anana finoana mampifangaro zavatra fa anana finoana salama tsara amin'ny lafin-javatra anankiroa reo ary inona no ateraky ny hoe fananana filomona tsy malemy na inona no ateraky ny tsy fahalemena ao anatin'ny finoana inona no aterany mazava tsara no andinindreo fa telo Paoly no ateraky zany telo ny ateraky zany eo amin'ny fiainan'ny olona tahaka ny Abrahama rehefa tsy malemy finoana ianao na rehefa tsy malemy eo anatin'ny finoana ianao de zao farafakeliny dia misy zavatra telo Paoly voalohany de izao mandova izao tontolo zao mandova izao tontolo izao le mandova izao tontolo zao dia tsy hoe mandova fomba hita maso dia fa mandova lay teny fikasana lay teny fampanantenana namenany Abrahama aza tonoana fa Abrahama ny vanim-potoana ny antikité Genesis toko 12 10 7 de nanome tokony tompo fa ho mpandova zany hoe anana fitahiny Abrahama tam'izany fotoana zany moa zany lay dimension an'lay fivavahana dia amin'ny vanim-potoana ny antikité tsy mbola nieritreritra n'lay tsy mbola tafiditra tao an-tsain'ny mpino tamin'ny fotoan'andro lay finoantsika hoe misy ny fiainana mandrakzahay misy ihany zany fa manarangarana fa ny tena mahampino de ny hoe ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainana isan'andro ny fitahian'Andriamanitra am'izay rehetra iainana de raha miteny zany Paoly manao hoe mandova izao tontolo zao de am'izay lafin'izay mihitsy ny hoe rehefa mino ianao de zao omeny tompo anao zay rehetra mety ilainao amin'ity fiainana ity zay le hoe mandova izao tontolo zao tsy mahantra ianao tsy sahirana ianao manana ianterana ianao tahaka ny Abrahama i Abrahama nge raha nandao ny rainy sy ny reniny nandao any tera moa zany ny tany ny fianakaviany moa zany dia nanana zay finoana zay hoe isy toerana ho manin'Andriamanitra olo vana na ara-nofo na ara-tsaino na ara-panahy io no zany revako malala ny ateraky lay hoe olona manana finoana salama tsara na olona mijoro tsara ao anatin'ny finoana salama tsara finoana marina sy maitso de zao mandova ny tany izy mandova izao tontolo zao izy raha tiana tenenina de zao hoe tsy hoe olona materialiste fa olona manana zay mety ho ilainy ataon'Andriamanitra ampy zay rehetra ilainy sy mahasambatra azy finoana mifamatotra amin'ny fiainana isan'andro zany io finoana mifamatotra amin'izay rehetra mety ho ilainao sy mahavelona anao lay finoanao zany de manjary fahavelomana lay finoanao zany de manjary sakafo hohanina lay finoanao de manjary lamba tafiana lay finoana de manjary zay rehetra ilainao tsy ny lalàna hoy Paoly no androvanany zany hoe satria anao nanaja ny lalàna de manana sakafo satria anao nanaja de salama tsy zay ho Paoly fa lay finoanao finoanan'izy nefa finoan'Andriamanitra mazava ho azy finoanan'i Jesosy mazava ho azy ny finoanao zany fa Andriamanitra tianao mamelona anao mamela heloka anao de zao mahatonga anao manana fahafenoana tandrify anao amin'ny fiainana isan'andro zay le hoe mpandova raha jerena amin'ny lafiny tsotra fa ny faharoa de zao ny ateraky io koa io finoana salama io dia andininy faharoapolo dia hoy ny filazan'ny Paoly azy manao hoe mampahery diny faharoapolo fanampahirezin'ny finoana zany hoe lay finoana zany rehefa salama tsara ianao mahajoro tsara ao anatin'io finoana io na koa lay finoana mihitsy no finoana salama fa tsy finoana infirma de zao manjary mampahery anao io finoana io finoana mampahery nampaherezany lay finoana tsy ny finoana no mampaherezinao fa ny finoana no manjary mampahery anao raha afaka malala zava-dehibe ke zany hoe finoana mampahery anao zany
ny fahatokiana ao an'andriamanitra, ny fametrahanao ny fiainanao ampiratan'andriamanitra de manjary mampahery anao. Hoe Paoly manao hoe nampahirezin'ny finoana nge Abrahama fa kio tsara tantarany Abrahama tsy lava ny tantarany Abrahama apahany tapany voalohany amin'ny Genesis ny tantarany Abrahama dia hitanao zany hoe Abrahama nampahirezin'ny finoana. Alatsara-tsaina hoe Abrahama toko faharoa amby roapolo nitakian'Andriamanitra manao hoe andao anao sorona ianao tia eto ny zanakao. De mba alaivo sara-tsaina niady am-panara tsy manam-pinoany Abrahama. Raha ohatra ka malemy ao anatin'ny finoany Abrahama de tonga de mitemana hoe za Andriamanitra hiala aminao, ahoana ny zanako nitadiavinao atao sorona. Ary raha ohatra koa ka manana finoana malemy Abrahama de tsy nandeha mihitsy izy. Raha ohatra ka le finoany Abrahama no infirme na malemy infirmitus ny teny latina teo de zao tsy nandeha mihitsy izy. Fa izao lay finoana ny nampahery any Abrahama de nahafahany Abrahama miainga nankatohan'Andriamanitra. Lay finoana ny nahafahany Abrahama de namatotra ny kitay, de nitondra ny briky, de nitondra ny zanany, nampahirezany lay finoana izy hoe andao fa Andriamanitra tsy mampanaonao foananao, andao fa Andriamanitra tsy mampitondra zavatra tsy zakanao, andao fa fantatr'Andriamanitra ny dikany zavatra ataon'Andriamanitra aminao, andeha za tsy izy mandeha fotsiny de hitokiso Andriamanitra fa fantatr'Andriamanitra ny lalana hitondrananao. Zay le finoana tsy malemy, zay le finoana azo anteherana, zay le finoana mampahery hoy Paoly. Fa ny fahatelo teraka lay finoana tsy malemy amin'ity romanina ity ihany koa de zao manome voninahitra an'Andriamanitra. Lay teny malagasy eto manao hoe ka, zany hoe raha mamaky lay andininy faharoapolo anao de mahita hoe fa nampahirezin'ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra. Tsy de zay loatra lay andininy ao, tsy dia ka loatra aloha zany hoe tsy vokatra ny tia malagasy azatra miteny hoe ka dia lasa miteraka vokatra zany, miteraka vokatra fa tsy de vokatra loatra le izy fa miteraka ary, zay ny tena izy ao, ary zany hoe rehefa nampahirezin'ny finoana dia nahay nanome voninahitra an'Andriamanitra, ary nanome voninahitra an'Andriamanitra, ary nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny toetra faharoa de zao hoe fahatelo de zao hoe ny finoana rehefa majoro tsara tsika, rehefa salama tsara ny finoantsika, madio tsara ny finoantsika, tsy malemy ny finoantsika fa mafy de zao tonga mpanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Betsaka ny nampahirezin'ny finoana fa tsy manome voninahitra an'Andriamanitra fa ny tena nomeny voninahitra. Tena nomeny voninahitra hoe dry nga misaotra mo misaotra an'Andriamanitra fa nomeny saina, misaotra an'Andriamanitra fa nilamina satria niezaka be zany hoe ny finoana de miteraka fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Tsy mahagaga io ao anatin'ny ataontsika hoe teolojia protestanta tsotra satria tokony ho hain'ny olona rehetra dia ny sola fide de miteraka ny soli deo gloria. Zany hoe ny finoana ihany de miteraka ny ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Mifamatotra amin'ny fotompona protestanta tsotra no hoe rehefa mametraka ny finoana ho fototra ny zavatra rehetra ianao de tonga ho azy ao anatinao ny filazana fa an'Andriamanitra ny voninahitra. Raha ohatra ka miainga amin'ny asa ny fanaovan-javatra, zany hoe ny asa neritreretina ho fototra de zao tsy miafara amin'ny soli deo gloria io fa miafara amin'ny voninahitra olombelona. Raha ohatra ka ny asa ny fototra hoe zany hoe ny fiezahantsika olombelona no hanamarinana antsika, ataovy hoe ny fiezahanao hanaja ny lalàna hoe za zany zao avy nefa nataoko ny fahadianina nanaja ny didy folo ny vavaka foana nanao adidy nitandrina be tsy niteniteny foana, nitandrina be tsy nanozana olona, tandrina be tsy mba nitaremako daholo zay azo atao, niezaka be mihitsy izay le hoe asa. Tsy hoe tsy ilaina akory zany amintsika fa fahasoavana no ahafahantsika manao zany, zay fotsiny, fa tsy zay akory ny mahavovonjy atsika fa raha zay de tsisy voavonjy ho Paoly. Tsy misy andova ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy, tsisy andova mihitsy raha am'le lalàny lalàna satria hoy Jaona manao hoe mety ho vitany eo na anankiray am'lay lalàna, mety tsy mangalatra ianao
fa mety ho mamono olo ary mety tsy mamono olo ianao mety tsy mitsangatsanga ianao fa nytsiriritra ary mety tsy nitsiritra ianao fa zao nanontonona foana raha njeovandriamanitra dia de tsisy soamarinina amin'ny asana lalàna mihitsy hoy satria tsy eo anatren'andriamanitra rehefa diso amin'ny anankiray ianao de diso amin'izy rehetra ohatran'ny langage binaire zany io na zéro satria mety misy anankiray amin'ny lalàna na be 3 kely lalàna tsotra masina dia mety anankiray amin'io ny diso de efa zéro zany zay mahatokany hoe tsy misy marina na de ray ary satria tsy misy olona azo amarinina amin'ny lalàna fa ny finoana no anao marinana atsika finoana no hitahianatsika finoana no ampahirezana atsika de ny efarahany fiainantsika solide eo gloria ny fiefarahan'ny fiainantsika de zao ho an'andriamanitra rery ny voninahitra de afaka malala enganenao anana finoana salama tsara enganenao anana finoana mitoetra tsara ary engane koa ianao mba hajoro vavolombelona ao anatin'ny finoana ivavaksika tompo am'saonanao zahay fa ianao andriamanitra de manome anay finoana mitoetra tsara no ny asan'ny fanahinao masina ty anatinay sotra tompo fa manafatra anay ianao tahaka ny anarahanay any Abrahama tsy malemy eo anatin'ny finoana tsy malemy eo anatin'ny fiangonana tsy malemy eo anatin'ny fanarahana anao fa mahajoro tsara ao anatin'ny mahakristianina anay manafatra anay koa ianao fa zava-dehibe ny finoanay mba ho finoana matanjaka finoana ampy finoana azo anteherana finoana azo iankinana finoana salama tompo mivavaka aminao zahay ataovy anananay zany finoana zany satria ianao ny mpanefy zany dia ataovy mahajoro ohatran'izay tompo mivavaka izahay ngataka famindram-posy famelan-kelo ka raha malemy ao anatin'ny finoana na malemy finoana atanjao ny finoana ianao tompo mba anananay fiainana sady anananay be dehibe mba anananay fifaliana sady anananay be dehibe tovy mitoetra amin'ny finoana ray tompo mba ho amarinonao amin'ny fiainana isan'andro tovy mitoetra amin'ny finoana ray tompo mba ho feny fahasoavanao zay rehetra tanterahanay ka anome voninahitra anao mandrakariva amin'ny fiainana isan'andro zay farana ny herinandro tompo nisotra tamin'izay rehetra nomenao anay tamin'ity herinandro ity dia ho anao rery ihany voninahitra tamin'izay rehetra nataonay raha nety nisy kosa nampalahelo anao tompo de hifonanay aminao raha nisy zavatra nandrasanao taminay ka tsy vita na nandrasany namanay taminay ka tsy vita tamin'ity herinandro ity de hifonanay aminao reny manjaka ho amponay tsirairay avy manjaka ho ampon'ny tokantrano tsirairay avy manjaka ho ampon'ny mpino tsirairay avy mpanaraka izao fampianaran'ny fiangonana izao amin'ny anaranao Jesosy amen